Korintianina voalohany toko 10. Ohatra fanararaotana mivadika ho fanompo-tsampy. Korintianina voalohany toko 10 ny andininy voalohany hatramin'ny 15. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny raona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny raona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra, fa naringana tany anefitra. Ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika, mba tsy ho pila zava-dratsy sika toy ny nilany ireny. Ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe: ny olona nipetraka hihinana sy hisotro dia nitsangana hilalao. Exodosy 12:4. Ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny, ka 3:2 no ringana indray andro. Ary aoka tsy haka fanahy ny tompo isika tahaka ny naka ny sasany tamin'ireny fanahy azy, ka maty ny menarana ireny. Ary aoka tsy himonmonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty ny mpandringana. Ary zany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niharany faran'izao tontolo izao. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara, dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Tsy misy fakampanana azo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo halay-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakampanahy dia hasiany lalana hahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Koa amin'izany ry malala, mantsira ny fanompo-tsampy. Miteny toy ny amin'ny olo manan-tsaina aho, heverinareo izay lazaiko. Tsy azo afangaro ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia. Korintianina voalohany toko 10 ny andininy 4:40 hatramin'ny 12:20. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny rany Kristy va izany? Ny mofo izay vakintsika tsy firaisana amin'ny tenany Kristy va izany? Satria iray ihany ny mofo, dia tena iray ihany isika, na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo izany avokoa. Indreo ny Israely araka ny nofo, moa izay mihinana ny fanatitra tsy piombina amin'ny alitara va? Inona ary no holazaiko? Mety ho zavatra va ny hena aterina amin'ny sampy? Na mety ho zavatra va ny sampy? Tsia, fa izay zavatra aterin'ny jentilisa ho fanatitra dia ateriny amin'ny demonia, fa tsy amin'Andriamanitra. Deuteronomia 12:7. Koa tsy tiako ho piombina amin'ny demonia ianareo. Tsy mahazo misotro amin'ny kapoaka ny tompo sy ny kapoaka ny demonia ianareo. Tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo. Mampahasaro-piary ny tompo va isika? Mahery noho izy va isika? Ny fitiavana no mametra ny kristianina raha ny momba ny sakafo sy fisotro. Korintianina voalohany toko 10 ny andininy 7:20 hatramin'ny 7:30. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Aoka tsy hisy olona hitady ny hahasoan'ny tenany, fa ny hahasoan'ny namany. Izay hena rehetra amidy eny an-tsena dia hano, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana. Fa any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Salamo 4:20 ny andininy 1. Ary raha misy amin'ny tsy mino manasa anareo, ka tahandeha ianareo, dia hano izay arosony eo anoloanareo, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana. Fa raha misy manao aminareo hoe hena naterina tamin'ny sampy io, dia aza homana noho ny amin'ny ilainy laza sy ny fieritreretana. Fieritreretana hoy izaho tsy ny an'ny tenanao, fa ny an'ny olo-kafa.
fa nahoana ny fahafahako no dia tsarainy fieritreretan'ny olo-kafa. Fa raha amin'ny fisaorana no andraisako izany, nahoana aho no tenenina ratsy amin'izay anaovako ny fisaorana. Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay hahatafitohina ny jiosy, na ny jentilisa, na ny fiangonan'Andriamanitra, dia tahaka ahy koa manao izay hahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy mitady ny mahasoa ahy ihany, fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjeny izy.